Angano arirarira, izao mitantara ianareo mieno. Ny tantarany Rapeto. Indray andro ny tany Madagasikara dia nisy vasimba ranjanana be nantsoina hoe Rapeto, izay nonina tao Ambohidrapeto. Lava dia lava Rapeto ary nahatakatra ny lanitra. Ny dingana ataony rehefa mandeha izy dia mahatratra elanelana tendrombohitra roa samihafa. Eny amin'ny tendrombohitra iray hono izy ny mahandro ny sakafony ary tendrombohitra iray hafa kosa no hihinanany izany. Rehefa misotro rano Rapeto dia maharitra farihy iray ary rehefa misakafo dia mahalany andian'omby maromaro. Ireny lavaka eny amin'ny tendrombohitra ireny hono dia tongotra Rapeto avokoa. I Rapeto anefa dia vasimba tena tsara fanahy tokoa na dia matanjaka sy ranjanana be ary. Nanambady Andrasoalao i Rapeto izay vasimba avy any Ankaratra ary dia nananjanaka roa vavy izy mivady izay nantsoina hoe Rasoa Volandrainy sy Rangoromanga. I Rapeto dia tena feno fitiavana ny vadiny ary nanao izay rehetra azony natao hanampiana azy. Anisan'izany ohatra ny nanamboarany farihin'ny tasy mba ahafahany Rasoalao misotro rano. Indray andro anefa dia nanapatra ny herin'ny loatra Rapeto ary nitetika haka ny volana ho lalaoviny ny zanany. Norarahany Zanahary anefa Rapeto tsy hikitika ny volana mba tsy hanankorontana ny fisian'ny andro sy ny alina. Tsy nohainon'ny Rapeto izany fandrarany izany ka dia nanapa-kevitra ihany izy haka ny volana. Vao nikitika ny volana anefa Rapeto dia lasa kely dia kely ary tsy afaka niverina teto an-tany intsony. Nanomboka tamin'izay andro izay hono dia voahelika iaina teny amin'ny volany Rapeto ary tsisy nahita azy intsony teto an-tany. Angano arirarira.